Miaraba ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy manerana n'izao tontolo zao, manatrika n'izao dinidinika zay ataotsika eto amin'ity vendredi biblika ity. Andro faharoa androany, tamin'ny herin'ny androany isika dia nahita ny pastora ray aman-dreny Olivier Andrianjaka mpampianatra any amin'ny Salta, zay nampianatra mikasika ny amin'ny raozon'ny Lotera. Fa androany kosa isika dia ijery handindinika ny amin'ny hoe fitaizam-panahy ny ankohonana kristianina miaina ao amin'ny firenena tsy mino an'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra zay hoentitsika ampanana n'izany lohahevitra zany dia voasoratra ao amin'ny Deotonomia toko fahaenina ny andinin'ny fahafito, Deotonomia toko fahaenina ny andinin'ny fahafito sy ny Deotonomia toko faharaiky ambin'ny folo ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: dia ampianary tsara ny zanakao zany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana na mifo. Deotonomia toko faharaiky ambin'ny folo ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ary ampianary ny zanakareo zany, ka resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha ny an-dalana na mandry na mifo. Ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia mianaka eran-tany. Ao ohatra mipetraka any amin'ny tany betsaka an'ireo havana silamo, ao no mipetraka amin'ny any amin'ny tany hindou, ao mipetraka any amin'ny boudiste, ary ny tena mampanena azy dia ao mipetraka amin'ny firenena zay noeverina fa kristianina taloha, fa amin'izao fotoana zao izy ate tsy mino an'Andriamanitra. Akoatran'izany ihany koa dia mandroso be ny fanatontoloana amin'izao fotoana zao, dia maro ny zavatra mety ho hitan'ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy, eny na ny olon-dehibe na ny tanora na lehilahy na vehivavy na ny zaza, dia mahita zavatra maro misokatra zao tontolo zao. Hita ao daholo ny zavatra rehetrarehetra, tsy zavatra miafina tsony, na eo anatrehan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Eny na amintsika malagasy zao dia mety misy zavatra mety hoe fadifady, kanefany noho n'izany fanatontoloana zany zay mandroso be, miditra be amin'ny fiaina zanak'olombelona amin'izao fotoana zao dia tena tsy misy tsony zany fa hita eo daholo. Dia zay indrindra no nahatonga ny fidiny amin'ny hoe fitaizam-panahy ny ankohonana kristianina miaina amin'ny firenena tsy mino an'Andriamanitra. Raha mijery zany hoe firenena zany atsika, eo amin'ny jiosy zany ny fomba iresahan'ny jiosy an'izany taloha dia iresahan'ny amin'ny hoe jentilisa zany. Amin'ny soratra masina hoe jentilisa dia teny zay nentin'ny jiosy ilazana ny olona rehetra afa-tsy ny jiosy ihany, afa-tsy ny jiosy ihany. Raha miresaka indray tsika ny hoe ankohonana dia ny tonga ao an-tsaina avy hatrany dia hoe ao dada, ao mama, ao ny zanaka. Mariny zany, fa ny olona zay miara-mipetraka ao amin'ilay trano anankiray, io resantsika hoe ankohonana. Mety misy koa zany ao anatin'izay ankohonana zay, mety misy mpanampy ao amin'izany ankohonana zany. Fa ny tena mampiavaka dia hoe
ankohonana kristianina. Zay tena mampiavaka satria am'le maha kristiana de misy zahatra tena fiantson'Andriamanitra manokana mihitsy zany, misy zahatra misy miantson'Andriamanitra manokana ho anao ho lasa kristianina, de zay tena tsy azo atao ambanin-javatra dia batisa zany. Vita batisa anao, antsoina hoe kristianina anao, antsoina hoe ankohonana Andriamanitra anao, ankohonana kristianina anao. De ny fiainanao anatin'izay ankohonana kristianina zay ndeha ho jerevantsika. Ny hoe ray araka ny soratra masina dia fiamboniana mpahefana ny ray ao amin'ny ankohonana, de lazay ny soratra masina hoe zavatra aradrariny indrindra, ohatra amin'ny sariny fitondran'Andriamanitra ny olony zany. Ny fahefan'ny ray zany dia ny andohan'ny fahefana zay nananan'ireo patriarka taloha ny ohatran'ny 500 taona lasa zany. Raha mamaky tsika ny Genesis 3:10-12, ny Exodus 4:20-12, apitahantsika amin'ny Korintiana voalohany 1:17-17 de hitatsika ao zany. Ao amin'ny ankohonana de misy ny mpitarika, dia ny ray zany, dada. Raha zay ny resantsika azy. Manana anjara toerana lehibe ny ray ao amin'ny ankohonana, indrindra amin'ny safidy zay ataony. Ndenga tsika jery ohatra anankiray. Ohatra mijery ny Josoa 7 atsika, ny fahotany akana, diso safidy fa nanafina n'izay zavatra zay noraran'Andriamanitra izy hoe tsy mahazo maka amin'ireny zavatra avy any amin'ny tany nanandevozana reny, tsy azo akana zany na kely azy. De zao nanafina zavatra kely, everina fa ho kely fa sarobidy, de nafenina, de natao any anatin' zay any fenana azy any, de ina zavatra nitranga, tonga ny fitsarana, saraka ny tany, ny levy natao izy mianakavy. No ny safidiny dada zay. Hitatsika araka an'izany fa misy tena lesina azo tsoahana mihitsy zany ny amin'ny hoe ankohonana kristianina. Aty aoriana tsika raha miresaka zany de zao tena hoe zava-dehibe ny fifampiresahana eo amin'ny ray sy ny zanaka. Miaino tsara, mifampiaino, mifampatoky tsara. Dada mahatoky ny zanany mahatoky any dada. Zava-dehibe ozy ny hoe fifampiresahana. Ka raha zava-dehibe tahaka an'izany de zao, dada lay tena atokisan'ny zanaka dia resy lahatra tanteraka ny soratra masina izy. Tena resy lahatra ny soratra masina izy, lohany amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa tsy sanatria araka amin'ny fitenenana malagasy manao hoe tahaka ny faro eky maninona, ny lohan'ny ray ny matsatso. Zay ny hoe verina fa tena anana ny maha izy azy ndray, zany ndray lasa matsatso. Ary lay ray de tena ray resy lahatra anolotra ny fiainany ho an'Andriamanitra. Ohatra azontsika raisina mihitsy zany fitiavan'Andriamanitra atsika zany de zao, Andriamanitra nanolotra ny zanany nomeny ho antsika. Jereo koa raisitsika ohatra amin'izany, ohatra jerevantsika i Abrahama, jereo ny zanany lahatokana tena nafoiny natolotra ho an'Andriamanitra no ny finoana ao aminy zany. Ny tiako hatongavana an'izay de hoe lay ray tena miorina ao amin'Andriamanitra tanteraka izy. Ray mahatarika ny vadiny ho an'Andriamanitra, mahatarika ny vadiny ho an'Andriamanitra ny rainy, fa zao tsy izy ndray ny tarihiny, fa zany ny malaza ankehitriny, ny ray ny tarihana. Ndao tsika anao an'izao ndray, ndao ivavaka, ndao ary, ndao zany ny zava-misy amin'izao fotoana zao. Ka manoloana an'izany indrindra de misy lesona anankiray, misy ten'Andriamanitra mety tena haitsika tsy enjeha tsara, dia hitatsika ao amin'ny
Josoa toko 4:4 fa ho ilay ray mpianakaviana hoe fa raha izaho sy ny akona kosa dia hanompo an Jehova zahay. Zay ny ray. Fa ny reny ihany koa araka ny soratra masina dia tena mana toerana lehibe ihany koa ao anatin'izany ankohonana zany. Ny reny araka ny soratra masina dia tsy ilazana fotsiny hoe niteraka fotsiny ny reny fa tena ilazana koa hoe mireny be. Fantatsika tsara zany hoe ahoana zany bebe zany eo amin'ny zanany, manahoana zany fitiavany bebe zany, reny be zany. Raha mamaky ny soratra masina aza tsika dia hitatsika ao zany. Ary araka ny bokin'ny Joba zany hoe reny dia ilazana fihavanana akaiky, misy fifamatorana akaiky. Ary tena marina zany. Misy fifamatorana ny reny ao amin'ny ao amin'ny zanaka, ao amin'ny vady ihany koa, tena misy famatorana zany. Raha ohatra tsika ka mijery ny tantaran'ny Debora, dia natsoina mihitsy aza hoe reny tantely noho ny fahaizany mizara mamy amin'ireo zanak'Israely. Hitatsika amin'izany hoe tena nitaiza, natsangan'Andriamanitra mihitsy Debora, nitaiza an'ireo zanak'Israely ka nizara mamy. Tsy reny fantatsika tsara hoe tsongon-dreny, manao ny tsongotsongon-reniny. Fantatsika tsara zany resaka zany. Manao ahoana zany tsongotsongon-reniny zany. Vao metsaka kely dia tsongo, vao metsaka kely dia trerona, vao manjatra kely dia bedy anao, zao anao, tefaka kely, tsongo sofina kely, tsongo elika kely, zany. Fa tsy zany ty reny tantely zay lazany aty, fa tena mizara mamy, tena mitondra mamy. Any amin'ny bokin'ny Kolosiana any, aoka ny teninareo amin'ny tenin'ny fahasoavana. Inona zany? Tenin'ny fahasoavana, teny milaza mamy ao amin'ny ankohonana, na ho an'ny ray, na ho an'ny zanaka. Zany ny fanajan'ny Israely. Ny reny dia tena vavolombelona milaza ny atsara ny fomba mpivavahana. Hitatsika amin'izay zany fa raha ohatra ka somary ataotsika fampitirana kely, izany hoe ny amin'ny ray sy ny reny zany, dia tena misy ny fifamatoran'ny ray sy ny reny araka ny soratra masina. Hoy ny soratra masina, tsy tsara raha irery raha lehilahy dia namoronan'Andriamanitra vady sahaza ho azy izy mba ho nofo ray ihany izy roa. Andriamanitra zany namorona ny fanambadiana ho masina, no amasin'Andriamanitra dia tena masina eo anatrehany izany fanambadiana zany. Ka hitatsika araka an'izany fa ny fanambadiana izay naorin'Andriamanitra zany dia tena fanambadiana masina. Zay fanambadiana masina zay tsy misy afa-tsy ty lehilahy anankiray manambady vehivavy anankiray. Zay ny tena fanambadiana masina eo anatrehan'Andriamanitra. Manana toerana lehibe zany eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ho le soratra masina nakinantsika azy, dia ampianaro tsara ny zanakao. Rehefa mamaky soratra masina itsika, raha ny testamenta taloha fotsiny aza ohatra jerevantsika ny Genesis ka hatrany amin'ny bokin'ny Malakia, dia zao, Andriamanitra miaino mandrakariva ny olony sady tia hifandahatra amin'ny olony. Jereva ange Genesis toko 7 andininy 7. Raha nanota ny zanak'ny Adama sy Eva, dia jereva tsara fa aiza moa ianao. Andriamanitra zany midina mitady azy. Jereva zany fanoloran-tenan'ilay raitsika, ilay Andriamanitsika zay hivavahantsika, te hifandahatra, nampanota aza ny olombelona amin'izany, dia te hifandahatra, tsy te hanary mihitsy. Fa tena nosokajiana ohatrany hoe ho very mihitsy izy. Kanefa tsy zay.
fa tena noraisiny. Ndeha ifandahatra tsika. Tahaka an'izany koa ny Exodosy toko fahenany andininy fahaefatra sy fahadimy. Tahaka an'izany ihany koa ny Isaia toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo, ny Amosa toko fahadimy andininy fahaefatra. Raha ny testamenta vaovao jerena dia zao, Jesosy na dia Andriamanitra aza dia miresaka amin'ny olona rehetra izy, na lahy na vavy, eny fa na dia ny ankizy, na dia na ny ankizy zay noheverina fa mety hoe tsinitsinina akory aza, natao tsinitsina ao anatin'ny fiarahamonina aza, dia hitantsika tsara fa hitantsika ny teny Jesosy hoe avelao ny zaza anatona fa aza rarana. Mazava araka an'izany ary fa zao Jesosy na dia Andriamanitra aza dia miresaka amin'ny olona rehetra izy indrindra amin'ny fotoana rehetra, na any an-trano ianao, na any an-dalana ianao, na any am-piangonana ianao, na any am-patsakana ianao, na matory ianao, na mifoha ianao, Andriamanitra te hifandahatra anao amin'ny fotoana rehetra. Tsy te hiala aminao mihitsy izy zany, tsy te hiala ao amin'izany olombo afidiny zany mihitsy izy, fa isika araka ny teneniko tary aloha dia hoe te hiala aminy, manana ny safiditsika. Ireny dinidinika zay nifanaovan'i Jesosy tamin'ny olona ireny dia nampiova tanteraka ny fiainan'ireny olona ireny. Jerevo Zakaiosy, tena niova fo Zakaiosy rehefa nidinidinika tamin'i Jesosy tao izy. Midina fa ianao fa tsy maintsy miantrano amin'ny tranonao any io. Any io tonga atao amin'ity trano ity ny famonjena. Izy dia anisan'ny zanaky Abrahama ihany koa. Inona zany zavatra, inona zany teny zany? Teny mpamonjena lehibe ho an'ny zanaka zany. Teny pahasoavana lehibe ho an'ny zanaka zany. Jereo ilay vehivavy Samaritana rehefa tafaresaka tamin'i Jesosy teo amin'ilay fatsakana. Dia hitantsika araka an'izany fa tena nahazo ny teny mamy avy amin'i Jesosy izy. Ho antsika ray aman-dreny, dada, mama, mitaiza, dia zao toerana lehibe no nametrahan'Andriamanitra anao. Dada mahay miresaka amin'ny zanaka. Io indraindray mety mahamenatra ny dada, angamba indraindray maneho fitiavana ohatra na amin'ny vady na amin'ny zanaka dia mialangalana fa tsy tena mahay maneho an'izany fitiavana zany. Ndeha ngaka ohatra anankiray fotsiny atsika. Ohatra misy reny anankiray mitondra vovoka. Dia jereo tsara fa ny fifandraisan'ilay zaza ao ankibo amin'ny mamany dia efa tena misy fifandraisana be zany. Fa amin'ny dadany mety misy fifandraisana fa mety alavidavitra. Dia zao ny ataon'ny dada, inona mba ataon'ny dada, aprosin'ny dada amin'ny zanany, miresaka amin'ny zanany le ao ankibony. Dia mety mandondona eo amin'ny kibony mamany izy. Eo amin'le reny mitondra voky izy zany. Dia miresaka aminy eo, zany efa fanehoana fitiavana zany. Fampifandraisana ny fo sahady zany. Mahay miresaka amin'ny zanany na dia any ankibo azy, olona iny zazany ao ankibo iny. Ka efa hatrany ankibo zany dia efa misy famolavolana fifandraisana ampo amin'ilay zaza ao ankibo. Hitantsika araka an'izany fa tena tokony isy fifamantorana tsara zany amin'ny reny, amin'ny dada, amin'ny zanaka. Dada, olon'ny vavaka. Neny, olon'ny vavaka. Zany le fitaizam-panahy ho an'ilay zanaka ao an-trano, olon'ny vavaka. Dada, olon'ny dinidinika. Fa ny tena olana mantsy amin'izao fotoana zao dia ny amin'ny hoe dada sy neny ao an-trano. Dada sy neny ao an-trano dia manam-pahefana amin'ny zanany. Ka raha manam-pahefana amin'ny zanany dia zao, ny zanany tsy mahazo afa-tsy ny trerona. Inona indray zay? Ay, ianao zany zao, tsy misy afa-tsy zay. Fa tsy misy dinidinika.
zany le fitazam-panahy zany de zao ny hoe voalohany ianao de olo mivavaka, faharoa anao de olo dinidinika ambany tafitrano na eo amin'ny fiaraha misakafo. Am'izao fotoana zao eo amin'ny fiaraha misakafo na de efa miara misakafo aza de zao vana ihany ny telefona na ohatr'izay na manahoana de inona ny atao? Mijery Facebook, mijery YouTube na eo am-pisakafoanana azy. Nefa eo am-pisakafoanana eo mety efa mety misy dinidinika azo ifandraisana am-po amin'ny zanakao, anampitanao lay hevitr'Andriamanitra, itondran'Andriamanitra ny fiainany zanak'olombelona, izaran'Andriamanitra ny fitiavany amin'ny olombelona. Olon'ny teny dada sy mama, olon'ny teny dada sy mama ao an-trano, olon'ny teny ny zanakao, tsy mandambolambo resaka fotsiny. Zay mantsy ny tena olana indraindray, mandambolambo resaka atsika. De rehefa mandambolambo resaka atsika na de fa hita fa tena somary lasa mibrioka aza le zanatsika de misatra hamarinina ihany ao. De everin'ilay zanatsika zany fa marina dada, marina neny, marina ny zavatra ataony. Fa ny soratra masina de tena milaza an'izao, rehefa eny de eny, rehefa tsia de tsia, fa ny akoatran'izay de avy amin'ny ratsy. De asan'ny devoly zany ny akoatran'izay. Fa tsy afaka miditra eo amin'izay hahatonga azy ny hoe de akarina nefa hita fa ampijerevanao fitaratra izy de efa mahita fitaratra, tsy mety tokoa zany zavatra jereko zany, kay mbola azo atao ohatran'izao ty, azo saritsaromana atao ohatran'izao ty, azo ambambary ohatran'izao ty. Zany le fadisoana eo amin'ny ray aman-dreny indraindray. Tena mahay milaza azy ny marina hoe tena diso anaka zany zavatra zany. Ary am'izao vanim-potoana iainantsika zao de tena vanim-potoana ny fiainona. Mahay miaino anao. Fa tsy araka an'ilay teneniko teo hoe manana ny fahefanao ianao. Ka raha manana ny fahefanao ianao dia am'izay fanananao ny fahefanao zay de mampiatra ny fahefanao fotsiny ao amin'ilay ankohonana kelinao. Tsy zay. Fa mahay miaino anao, heno ny zanakao rehefa miresaka aminao. De ianareo zanaka koa mahay miaino amin'ny dada sy neny rehefa miresaka. Dia ny tena mahafinaritra raha ohatra ka raha mahavita ty fitaizam-panahy ty ny ray aman-dreny, de ty misy ohatra kely anankiray tiako ampitana amitsika zay miaino an'izao fandarina zao ny hoe ao amin'ny tokantrano de izao i dada, ny pastora, neny, ny katekista ary ny zanaka ny kristianina. Dada mitarika komity, katekista miaraka amin'ny fitaizana komity, ary ny zanaky ny zanaka zay kristianina dia reo zanaka kristianina reo dia komity miara mandamina amin'ny dada sy neny ny fiainan'ny fiangonana raha zany ilazana azy. Ny dikan'izany de zao, lay ankohonana mihitsy, rehefa tsara ny ankohonana dia tena tsara ny fiangonana. Any ny fototra. Ka sahi mandray andraikitra tompoko amin'ny fitaizam-panahy ny ankizy, sahi mandray andraikitra amin'ny tany zay, amin'ny firenena zay tsy mino an'Andriamanitra, tsy mahalala an'izany Andriamanitra zany, de tena ny dinidinika zay ifampiresana ao aminy tena zava-dehibe, zava-dehibe aminy zany rehetra izany, zava-dehibe aminy ny fampahirezanao azy, ny fanateranao azy any ampianarana, misy ny fianarany, de mivavaka ao azy ianao, mametra tanana azy ianao ato amin'ny tokantranonao, tena manao ny asa sy fampahirezana, manao ny fitazam-panahy rehetra, ny firesahana ny tenin'Andriamanitra aminy.
fa raha tsara ny ankohonana dia tsara ny fiangonana. Dia mila mandraikindraikitra tsika, na i dada, na i neny, na ny zanaka. Maheno an'izany tsika zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy amin'izao fotoana izao. Dia izao, itsika olombelona dia tena manokana eo anatrehan'Andriamanitra. Tena manana ny toerana manokana ny olombelona eo anatrehan'Andriamanitra. Satria nomen'Andriamanitra saina, nomen'Andriamanitra fanahy afaka mifampidinika, tsy tahaka ny biby sanatria. Fa ny biby dia mety tia ny zanany ihany izy, fa rehefa mialy bebe vonono ny zanany, zany hoe voafetra ny fitiavany ao amin'ny zanany. Fa ny olombelona kosa dia tsy voafetra tahaka an'izany ny fitiavany, fa ny fitiavan'Andriamanitra tsy mba voafetra, fa mitoetra mandrak'izay ny fitiavan'Andriamanitra. Dia tahaka izany fitiavan'Andriamanitra mitoetra mandrak'izay zany, ny tian'Andriamanitra ataon'Andriamanitra ao amin'ny ray sy ny reny sy ny ankohonany, manana izany fitiavana maharitra mandrak'izay zany. Ka io fitiavana maharitra mandrak'izay io ao amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka io, zany fitiavana zany no entina ao amin'ny fiangonana, no entina mpandrosoana ao amin'ny fiangonana. Ka raha tsara ny fiangonana dia ny fototra any amin'ny ankohonana ny tena tsara ny amin'ny fitaizam-panahy. Misaotra tsika tsirairay avy nandrehan'izany ten'Andriamanitra zany, ka engane ka hofeny fifaliana isika amin'izany fandrenesana an'izany ten'Andriamanitra zany. Ka sika ankohonana zany manoloana an'izany, ny ankohonana zany manoloana an'izany fampianarana zany, dia tena mila mijoro tsara ara-tsoratra masina. Zany mahatonga antsika fiangonana Loterana-Malagasy manao hoe ny soratra masina rery ihany. Soratra masina rery ihany. Ao amin'ny soratra masina rery ihany no ahalalantsika ny sitrapon'Andriamanitra ao atsika, na ao amin'ny ankohonantsika, na nitondrantsika amin'izany fiainana zany. Fa raha vao miala amin'ny soratra masina isika, miala amin'ny finoanan'i Jesosy isika, miala amin'ny fahasoavan'i Jesosy isika, dia tsarovy fa latsaka any anatin'ny hady anao zay. Ka ny ankohonan'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra no mamelona azy. Ny fitaizam-panahy ao amin'ny ankohonantsika zany dia zao, ilay tenin'Andriamanitra no mamelona azy, velomin'izany tenin'Andriamanitra izany. Afatotra an'izany raha zay ny ilazantsika, afatotra an'izany tenin'Andriamanitra zany dia zao, tena tsy mivoaka tao, fa ao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany, miaina milona tanteraka ao anatin'izany. Andriamanitra anie momba sy tahantsika tsirairay avy ry zanaky ny fiangonana, mielo-patrana any rehetrarehetra any. Raha any amin'ny tany be havana silama anao, dia aza matahotra mihitsy ianao, miresaka ny amin'ny zanakao, ny amin'ny fitiavan'i Jesosy. Fa ny fitiavan'i Jesosy ihany ny tsy miova. Za zao mipetraka amin'ny firenena tsy mino an'Andriamanitra zany. Mivoaka ny trano ianao dia zao fanompo-tsapo daholo no manodidina anao. Dia midinidininkako amin'ny zanako, na miditra ny trano na mivoaka ny trano, dia miresaka azy amin'ny Jesosy. Atolotro an'i Jesosy, iony anao Jesosy. Dia isaorana an'Andriamanitra zany. Fa maharesy lahatra izy any am-pianarany any, miresaka izy any am-pianarany any. Dia rehefa miresaka izy any am-pianarany any, miresaka momba an'izany, dia zao, zay tena mahafinaritra azy, rehefa tena tsara ny dinidinika anao ray aman-dreny sy zanaka, rehefa tonga tantrano izy dia miresaka aminao. Dada nisy ohatran'izao indray tany am-pianarana, dia nahoana hono no misy mahantra raha ohatra ka nisy any Andriamanitra zany, ohatran'izany. Dia ianao no mampianatra, ianao no mamolavola azy.
fa ity tena zava-dehibe tiako resahana ho an'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Aza mifandainga, dada sy neny aza milaza lainga amin'ny zanaka ao, fa mety misy milaza an'izany amironanao lainga hafahafa eo izy, na ny zanaka koa aza miteny lainga amin'ny ray aman-dreny. Fa rehefa mifampatoky de tena mifampatoky, mifandray ny fo. Zany tena tiako ijoroana vavolombelona mihitsy. Fa raha ohatra ny zanaka ao, ny zanako miera amiko hoe zahay dada misy ohatran'izao andeha hivoaka makaria, hisy anao ohatran'izao, misy fampisehoana tahaka an'izao andeha hivoaka any, de isaorana an'Andriamanitra zany fa tena lasa any izy de any izy, de matoky fa any izy. Zay le fifandraisana, zay le fiombonana ao. Ka tiako averina mandrakariva, tsara ny ankohonana, tsara ny fiangonan'Andriamanitra. Marina ny ao amin'ny ankohonana de mitondra ny marina ao amin'ny fiangonana, fa tsy manao marimaritra iraisana amin'ny zavatra hafahafa amin'ny fiangonana. Saia tompoko mandray andraikitra amin'izany. Raha misy fanontaniana tianareo apetraka dia afaka mamaly vitsivitsy eto raha ohatra ka mbola tsy lany ny fotoana. Afaka mametraka fanontaniana nareo dia hamaly anareo ako. Manana fanontaniana ve isika? Raha manana fanontaniana tsika de valiko ihany nareo. Fa indrindra ho an'ny ray mpianakaviana zany, za zany tena hiatoraka amintsika ray mpianakaviana hoe manana andraikitra lehibe tsika amin'ny fitondrana an'izany ray mpianakaviana zany. Andeha tsy ho tarihana, fa zany zavatra mampalahelo. Raha mijery sapanao amin'ny fiangonana dia tsika lehilahy ny tarihana, fa maninona tsika ny tarihana? Ahoana maninona tsika ny tarihana? Mety misy fanontaniana manao hoe fa maninona ny ray mpianakaviana ny tarihana foana zay vao tonga ny am-piangonana? Ie, mety misy any naturel ao aminy zany hoe tsy aktifa izy, fa manana stratégie koa ianao zay mitarika aminy. Fa indraindray mahitsy be ny fomba firesahanao amin'ny ray mpianakaviana, ny firesahanao amin'ilay ray mpianakaviana hoe tonga de efa pasohako ny akanjonao sy ananao ka zay fa lasa fa io anao andevy anao sa tsy andeha. Ohatran'izany, ahoana moa ny ahatonga azy any am-piangonana amin'izany? Tsy tonga ny am-piangonana izy fa mety ny atsasatsasadalany eny izy de lasa. Tsy hitanao zay fomba natanterahana an'izany, fa misy approche tokony tena raisitsika manoloana an'izany, na ho an'ny reny na ho an'ny zanaka. Mety manana ray mpianakaviana kamo mivavaka izy, de mety misy zany, fa tiako resahana hoe ny stratégianao de tsy ao anatin'ny fivatravatrana ny tarihanao an'izany olona zany andeha hivavaka. Dia ny zavatra manaraka dia hoe ny fomba fijoroana amin'ny fiarahamonina, fijoroan'ny io zany ny fijoroantsika ao anatin'ny fiarahamonina zany dia tena isika ray aman-dreny mihitsy zany no manana an'ilay endrik'Andriamanitra, lay endrik'Andriamanitra ny fahatsaran'Andriamanitra. Tsy azonao anesorana zany, tsy azonao amboamboarina zany, fa ny fahatsaran'Andriamanitra dia mitondra fitiavana ao anatin'ny fiarahamonina, ao anatin'ny fiangonana, mitondra an'izany Andriamanitra.
nitondra n'izany teto amin'ny fiainany zao tontolo zao Andriamanitra. Ka ianao no nantsoin'Andriamanitra ho ankohonana kristianina, hoeto zany fahatsaran'Andriamanitra zany, aza asiana banga zany fahatsaran'Andriamanitra zany, hoeto ao. Hoeto ao amin'izany fiarahamonina zany, hoeto ao amin'ny fiangonanao zany. Fa izany no ampandroso. Isika zany tena tsy tokony hipetrapetraka fotsiny amin'ny hoe manana aretina tsika. Nisy fampianarana reko zay, de tena tiako apita amitsika zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy. Rehefa nandrean'io fampianarana io ako de taitra be nandreazy hoe Jesosy io, tena zany tokoa ane. Misy io zay ny olona vanina, misy ny olona vanina, fa io olona vanina io rehefa teanao fa tsy menandraikitra. Misy olona vanina zany fa tsy vonina. Zay. Olona vanina fa tsy vonina. Fa ny olona tsy vanina ny vonina. De jerevo ny firenetsika. Jerevo ny fiangonatsika. Fa zany ny zava-misy. De lasa mampalahelo izy, mampalahelo ny firenetsika. De misy fantaniana hita ihany koa manaraka eo zay hitako eo de ny amin'ny hoe eo amin'ny tokantrano ny tena voaresaka teo fa ohatra hoe mankalaza ny Halloween sy ny dadabe Noely, ny mpiarabelona, de rarana ny ankizy de lasa mipitrapitra fotsiny. Zany zavatra zany misatra be da be ny azo ampiarina eo amin'ny fiainatsika kristianina. Misa ohatra fotsiny za zao zatra anankiray tiako ifampiresahana hoe tiako hazavaina ampanetretena le izy. Rehefa tondra fiangonana anankiray ako dia nanao zoma mahafinaritra zany zay. Rehefa nanao an'izany zoma mahafinaritra zany zay ny zoma mahafinaritra amin'ny tanora sy ny amin'izao tontolo zao de zao ny fomba nentina nazavana azy. Rehefa manao zoma mahafinaritra rapitso maraina makafoka. Fantatry ny olona rehetrarehetra ny hevitry ny hoe makafoka. Rehefa vizaky ny fisotroana sy ny vizaky ny fahadalana de makafoka, reraka. Fa rehefa nanao zoma mahafinaritra zay de zao nomena anjara ny sampana velona rehetra tao am-piangonana, fikambana behivavy nanao ny fikarakarana sakafo sy ny rehetrarehetra, ny lehilahy ny karakara nanao zavatra maro isan-karazany. De rehefa nanao an'izay naravina daholo ny fikarakarana rehetrarehetra tao anatin'ny fiangonana. Rehefa naravina daholo ny fikarakarana rehetrarehetra, tena feno fifaliana maraina. Efa amin'ny enina maraina ao am-piangonana mbola tsy misy lasa mody le kristiana, mbola liana, mbola te-andre, maheno tenin'Andriamanitra, maheno hira, maheno kabary izy fa le kabary ataony maheno amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izy amin'izany. Zany hoe isika mitondra fivavahana ihany koa, isika ao anatin'ny fiangonana zany de afaka mitady zavatra tsara anao. Oentinao ao anatin'ny fiangonana, oentinao ampandrosoana amin'ny fiangonana. Zany Halloween zany hoe zavatra tena resaka fanompotsapiny ao anatin'izany. Zavatra ratsy ny ao anatin'izany. De ny zanakao zany manoloana an'io rehefa ampiresaka izy, rehefa fantany hoe zao ny fototra an'izany, de afaka mamorona Halloween hafa ndray zany ianao. Entinao hamalifalianao ny zanakao, hanomezanao fifaliana ho an'ny zanakao. Ny dadabe Noely am'izao de lasa mampalahelo de zao hoe am'izao fotoana zao ny dadabe Noely lasa manakona an'Andriamanitra. Ny dadabe Noely lasa manome kilalao an'ny zaza. Fa Andriamanitra zay nanolotra ilay fanomezana lehibe zay tsy azo arina fa tehirizina mandrakizay voatakony. Azo tena
ampiarina ny fanehoana zavatra maro ao anatin'ny fiangonana fa voafehany soratra masina araka ny mahasoratra masina azy, tsy mivona ny soratra masina. Io zany tsy azo atao hoe, tsy azo atao amin'ny resaka manao hoe andeha hanao kilalaka masina tsy zany. Fa zany matsy malaza anao ira evangelika de manonona fotsiny anao hoe misy anarana Jesosy ao, kanefa ny rehefa tena jerevanao le hoe anarana Jesosy ao mandalina le tenin'Andriamanitra ao anao tsy zany ny zavatra hitanao fa zavatra tena ao anatin'ny faharatsiana ny renao ao. Ka mila mamantatra an'izany isika. De izay natonga ana teny hoe io lay slogan tsika fiangonana Loterana-Malagasy, ampoatsika io, tsy ampiana, tsy analana. Soratra masina rery ihany, finoana rery ihany, fahasoavana rery ihany. Jesosy irery ihany. Efa nasiko resaka ihany amin'ny fomba hitarianao amin'ny raim-pianakaviana. Fa ny zavatra tena tsara ihany koa mantsy dia n'izao hoe manome andraikitra, mahay mizara andraikitra. Jerevanao ny fanomezam-pahasoavana ao amin'ny olona anankiray. Indraindray mantsy tsika misy zavatra diso misy zavatra diso, hitatsika zany mety misy zavatra diso mitranga. Ohatra fotsiny tianao ohatra hoe teraka zazalahy anao, saribakolo nomenao azy. De ahoana? Inona ny vokany? Mety misy fimeza anao, mety misy fahasosoranao, mety misy zavatra maro mifangaroaro. Teraka zazavavy anao, baolina nomenao azy. Mety hety ve zany? Fa manoloana ny zavatra zay atolotra ho an'ny olona anankiray ihany koa, araka ny fanomezam-pahasoavana zay nomen'Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay, fa ny olona rehetrarehetra dia manana n'izany daholo. Satria nomeny fanahy masina an'izany fanomezam-pahasoavana zany. Manana an'izany daholo ka kendrena ho tandrify amin'izany fanomezam-pahasoavana zany. Ao no hanaovana azy, ao no hanomezanao andraikitra azy, handraisan'ny tena, handraisan'ny hoe handray andraikitra amin'ny zavatra anankiray Ka raha hainao ny mametraka an'izany, hainao ny mandinika an'izany, manolotra an'izany, dia zava-dehibe fa hanatanteraka an'izany andraikitra zany ao amin'ny fiangonana izy. Manaraka an'izany hitatsika tsara jereo ireo mpianatra an' Jesosy reo raha hitatsika tsara ireo mpianatra an' Jesosy reo reo ane samy nanana ny zay tsara fa samy nanana ny andraikitra ny daholo reo tamin'ny antsoiny Jesosy azy. I Petera zao de tena manana ny fanomezam-pahasoavany amin'ny fanaratona, fa nasainy Jesosy ny resaka momba ny amin'ny vola ve izy? Tsy napanaovany Jesosy momba ny amin'izany izy, fa nanana momba ny karakara ny resaka momba ny amin'ny vola de tena misy manoritra momba ny amin'izany. De andeha tsika tena ahay hijery an'izany fanomezam-pahasoavana zany atsika mba ahaizantsika mitarika ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hitatsika ihany koa ny amin'ny hoe manao ahoana ny momba ny fampianarana akafizin'ny ankizy sy ny tanora ankehitriny. Jesosy anie tena niteny amin'ny raha ny amin'ny momba zany, Jesosy anie niteny azy hoe tsy ampiala azy eto amin'izao tontolo zao fa zany ny olana amintsika indraindray, forsenao izy tena tonga de tiana ongotana manta fotsiny izy hoe eto amin'ny toerana tena de ongotanao miala tao, tsy maintsy tonga anao de miala tao amin'ny toerana io. Rehefa miala ao amin'ny toerana io, inona no atao? Iala teo zany de ieva eo fotsiny ve fa tsy afaka ifandray ara-piarahamonina amin'ny olona izy? Tsia, fa hoy ny soratra masina, ianareo no fanasin'ny tany,
ianareo ny fahazavan'izao tontolo zao, ny dikan'izany de zao, ianao zay tonga ao am'ilay maizina zany mitondra fahazavana, ianao zany a mitondra ny sira, ianao no mitondra ny tsira ao anatin'ny fiarahamonina. De rehefa tonga anao ao anatin'ny fiarahamonina zay sira zay, tonga anao anatin'ny fiarahamonina zay fahazavana zay, dia tena mitondra zava-dehibe. Zava-dehibe ny mandray an'izany. Ianao zany aza miemitra mihitsy ianao zany mitondra ny fanilo zay ao aminao. Aza vela holany ny fanilo ao aminao. Tahaka ny sinibe anankiray e. Rehefa tsara fa raha misy sinibe anankiray a, ataontsika hoe tahaka ny tanako ohatran'izao io ny sinibe anankiray. Raha feno atraty ny rano, raha feno atraty rano io a, voanao mipopy de mandeha ny rano, migororoka ny rano. Fa rehefa eto ambaniny eto, ny vavan'ny robinet zany aty ambanin'ny vavan'ny robinet ny rano, mandeha ve ny rano? Tsy mandeha. De tahaka an'izany koa tsika. Rehefa tsy mianatra soratra masina tsika, rehefa tsy ao anatin'ny ohatra ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny sampana tsika, na ao anatin'ny fikambanana masina ao anatin'ny fiangonana tsika, tsy feno ny tenin'Andriamanitra tsika, tsy mahazo ny tenin'Andriamanitra tsika, tsy misy ranony tete ao, tsy misy fahazavana hita ao, mahatsatso, lasa mahatsatso anao ao anatin'izany. De izany indrindra no mahatonga anao hoe tena fitazam-panahy, ny fitazam-panahy kristianina, fitazam-panahy ny ankohonana kristianina miaina ao anatin'ny firenena tsy mino an'Andriamanitra. Tena vokeso ho fen'ny tenin'Andriamanitra, milona ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, miaina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra feno isika. Fa raha ao anatin'izany isika, dia tena zava-dehibe handroso na ny fiangonatsika, handroso na ny fiarahamonitsika, handroso. Mahafinaritra mahita an'izany fandrosoana zany. Izay no tonga na ny fiteny, dia ampianary tsara ny zanakao zany ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha, na andalana, na mifo, naiza zany ianao. Raha mbola te ilaza zany dia zao hoe amin'ny toerana zay andiananao dia misy pilipitra hitorianao filazantsara. Fitazam-panahy zany. Amin'ny toerana rehetra zay andiananao dia misy pilipitra. Raha mivoaka ny trano ianao ka mijoro amin'ny toerana anankiray, dia misy pilipitra eo hitoriana ny filazantsara. Ny olona mandalo eo zany dia mahita filazantsara, mahita vaovao mahasoa zay ho azy higoany ny fitiavan'Andriamanitra. Na de kely fotsiny azy, de zava-dehibe zany. Tsy anjaranao ny mampitombo an'izany, fa Andriamanitra no mampitombo an'izany. Tsy anjaratsika ny mitady ny vokatra. Zany mbola olana ihany koa indraindray mahazo atsika, mitady vokatra. No nataoko ohatran'izao dia anisy zavatra ngeza be ohatran'izao ny trano, tsy tompoko. Tsy anjaratsika zany, fa ny anjaratsika dia ny mitory eo amin'ny pilipitranao. Raha ao amin'ny birao-panjakana anao zany, dia mipilipitranao io birao anao io. Aseho ao, maha-olon'Andriamanitra anao, aseho ao. Fa voky ny tenin'Andriamanitra anao, aseho ao. Fa nianatra sekolelahady anao, aseho ao. Fa mpandray ny fanasan'ny tompo anao, aseho ao. Fa mpampianatra sekolelahady anao, aseho ao ny maha hoe zanak'Andriamanitra anao. Aza vela ho tako n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay ataonao. Zay no mahatonga na miteny hoe mipilipitra. Zay mahatonga ny pilipitra atsika apetraka ambony. Jery tsara ny pilipitra atsika, pilipitra atsika fiangonana Loterana-Malagasy apetraka ambony. Dia hore, ho hita, hamirapiratra eo ny voninahitr'Andriamanitra. Ny dikan'izany dia zao, feno pilipitra atsika fiangonana Loterana-Malagasy, ny toerana rehetra zay andehananao, hitorio ny filazantsara, hitorio ny tenin'Andriamanitra zay tovozinao ao amin'ny fiangonana misy anao.
Zava-dehibe zany fiangonana Loterana Malagasy, ry zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy melo-patrana erana an'izao tontolo zao. Raha dokotera anao, eo ny pilipitranao. Raha mandeha miasa tena anao, eo ny pilipitranao. Mitondra olona anao, eo ny pilipitranao. Zava-dehibe zany. Dia angamba ny tampotra ny fotoanatsika, dia efa tsy mahita fanontaniana tonga etsony koa am'izao dia amarana ny fotoana. Zavatra maro no nyresahana teo aoka ifandamina, ifampiresaka tsara, hilonam-bavaka ny ankohonana. Tena maneho ny fitiavan'Andriamanitra zany. Atsangano ny pilipitranao amin'ny toerana rehetra zay handehananao, hitorianao ny filazantsara an' Jesosy. Aza menatra manatsangana an'izany pilipitranao zany, fa mijoroa ho vavolombelona. Mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Sady mampianatra azy hitandra rehetra nandidiko anareo. Ary indry zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Pilipitra ny zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy zao tontolo zao. Asehoy ny tenin'Andriamanitra, asehoy ny soratra masina, asehoy lay tena fototra zay tena nampianarana anao, zay nahalalanao an'izany soratra masina zany. De ninona zany? Ny mahasekoly alahady anao. Nianatra sekoly alahady anao, ny mpianatra sekoly alahady, de tena mahafantatra tsara ny amin'izany fiangonana zany. Ka ajoroy izany pilipitranao zany, aza menatra, asehoy ho hitan'izao tontolo zao, fa ny zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy dia mitory ny filazantsara avy amin'Andriamanitra, afaka mifandahatra tahaka an'Andriamanitra zay miteny hoe andeha hifandahatra ary isika. Dia afaka mifandahatra tahaka an'izany ihany koa ny zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy. Dia ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fampiraisana amin'ny Fanahy Masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Fitaizam-panahy